Ho ampitombona ho aminareo hatrany ry havana ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra Resy Jesoa Kristy Tompontsika. Amen. Hivavaka isika. Misaotra anao izay ry Tompo Ray an'izy eny an-danitra aho, noho izao fotoana faraparan'ny herinandro menao anay izao. Ahafahanay miresaka aminao, ahafahanay mandray ny avy aminao, mahasoa ny tenanay iray manontolo amin'ny mahavatana, saina, fanahinay. Koa dia misaotra ny amin'ny fikarakaranao manontolo Tompo, ary izany no mbola hametrahanay hatrany ny fiainanay eo am-pelantananao. Amin'ny anaran'i Jesoa, amen. Iray amin'ireo andinin-tsoratra masina voalahatra ho vakiana rapitso alahady, 17 volana May ry havana ny Korinthianina voalohany toko 12 andininy 7. Miresaka ny amin'ny fitarihan'ny fanahy ataony amintsika mpino izany. Andenge ho vakiantsika izany Korinthianina voalohany toko 12 andininy 7 izany, ho vakiana amin'ny anaran'i Jesoa. Koa mampafantatra anareo aho fa tsy misy olona ampitenen'ny fanahy an'Andriamanitra ka manao hoe voaozina Jesoa, ary tsy misy mahay manaiky hoe Jesoa ny Tompo raha tsy avy amin'ny fanahy masina. Amen. Raha atao indray mijery izany andinin-tsoratra masina izany dia ahitantsika izany fa ny fanahy dia tsy mampiteny mihitsy hoe voaozina Jesoa, fa mampiteny kosa hoe Jesoa no Tompo. Izany dia vokatry ny finoana velona ao anatin'ny mpino tsirairay avy. Ny hoe Jesoa no Tompo ry havana dia fanekepinoan'ny fiangonana voalohany izany. Netiny naneho marimarina fa tsy manana tompo hafa izy eto amin'izao tontolo izao, afa-tsy Jesoa Kristy ilay maty teo amin'ny hazo fijaliana, ilay nitsangana tamin'ny maty ary ilay velona mandrakizay. Tamin'ny andron'ny fanenjehana ihany koa anefa, fanenjehana amin'ny fivavahana kristianina nataon'ny Romanina, dia mahafaty ny manonona hoe Jesoa ny Tompo na Kristy ny Tompo, satria ny amperora Romanina irery ihany no antsoina hoe Tompo. Noporofon'ny kristianina voalohany tao amin'ny fiangonana voalohany izany asan'ny fanahy mampiteny hoe Jesoa ny Tompo izany, koa maro no nijoro ho vavolombelon'i Jesoa Kristy ary naneho izany tamin'ny fiainany iray manontolo. Maro ihany koa no tsy nivadika mihitsy ka dia betsaka ry havana no maty martiora. Betsaka amin'izy ireny nampijaliana aloha, izay vao novonoina izany. Ry havana, amin'ny androntsika izao ary, ankehitriny, raha miteny hoe Jesoa no Tompo isika ary mpanompo daholo noho izany isika rehetra, dia aiza ho aiza kosa ary ny fiainantsika an'izany ankehitriny. Aiza ho aiza ny tena fipetrahantsika ho mpanompo tokoa, manao izay ankasitrahan'ny Tompo eo amin'ny fiainantsika. Izany no mampiheritreritra amin'izao androntsika izao. Ry havana, rapitso ary dia manentana antsika mba ho tonga maro hiaraka hivavaka. Miditra amin'ny sivitsika ao amin'ny seilafy araka anefa ny fanentanana, dia ireo izay tsy afa-miala noho ny fanadinana sekoly-alahady izany dia misokatra ny fiangonana, fampiompivavahana feno. Dia ao aorian'ny fampiompivavahana ny fanadinana sekoly-alahady koa izay voafatotra ao anatin'izany ny ray aman-dreny, ny ankizy, mpampianatra sekoly-alahady sy ny sisa, dia miditra amin'ny sivy isika. Ankoatr'izany kosa anefa dia entanina isika rehetra fa fametrahana, io izany ilay hoe investiture ho an'ny bishopa izay voafidy ary ho an'ny président laïque izay voafidy koa national, rapitso ao amin'ny stady ho foety. Amin'ny valolatsaka no fotoanantsika eny am-piangonana, koa dia manentana antsika rehetra koa mba ho tonga maro ny amin'izany. Raha sitrapon'ny Tompo izany rapitso dia ohatran'ny ataoko teny vazovazo nga, nefa vazovazo zahantena ny tahaka an'izao hoe mizara roa isika fa tsy mizara telo. Mizara roa isika, voalohany izany dia ilay mandeha ao amin'ny stade ho foety manatrika an'ilay investiture, dia ny faharoa kosa izany dia mandeha any amin'ny seilafy, aoka tsisy ny fahatelo izany. Izay ry havana lozy aho hoe mba karazana vazovazo nefa vazovazo zari-tena. Dia rarina mba ho samy ho tratry ny rapitso daholo ary isika mianakavy, ary mifampivavaka hatrany ho an'izay tompony andraikitra rehetra
manatanteraka izany fanompoana masina izany. Vavaka ihany koa antsika rehetra mba hiomana am-panahy ho tonga soamantsara amin'ireo fotoana ireo. Amen. Mivavaka ary isika. Misaotra anao ary izay Tompo fa afaka miteny, tsisy tahotra, tsisy tebotebo, tsisy fanenjehana ankehitriny fa Jesosy ny Tompo. Ampio ary izay mba tena hitoetra tokoa mpanompo, mankatoa anao Tompo ary ianao izay akasitrahanao Tompo amin'ny fiainanay rehetra. Dia ireny saingan-tany amin'ny anaran'i Jesosy izany. Amen. Dia ho aminareo ny fiadanan'i Jesosy ry havako. Amen.